Fa nanainga iazan'ny Chine kosa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny tolakandro teo ijeriny fomba iarahana miasa amin'izany firenena sinoa izany ny tena antony any an-toerana raha ny fanazavany teny am-piangana. Ujerena ny fomba iarahana miasa amin'ireo sinoa raha ny voalazan'ny lehiben'ny gouvernemanta ny Dr Koul Roger mialohan'ny azony an'i Chine teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Anisan'ny sehatra ujerena manokana ny foto-drafitrasa raha ny nambarany. Zavatra efa ela lehibe efa ela no nanomana an'io fandehanana any Chine io kanefa moa mbola betsaka ny zavatra tokony atao dia zao vao lasa ka dikany tsotra ihany ny dikany Chine zao anisan'ny farany firenena lehibe miasa miaraka amin'ny Afrika ka tsika tsy mipetraka fotsiny eo amin'ny dernier relève eo fa tsy maintsy mandeha misy miresaka amin'izareo mijery inona fomba mety fiasana miaraka aminy ary hanomana koa ny fandehanan'ny andriamatoa filoha raha ilaina ny infrastructure isan-karazany zany foto-drafitrasa ny port aéroport ny lalana fanaovana lalam-by sarazany na fiarovana ny côte malgache koa momba reny betsaka ny plusieurs milliards de dollars angalarin'olona amin'ireny fanalatsika any amin'ny Mondrika reny amin'ny fia na trondro misy koa misy karazan'ireny hoe hitanao reny bateau usine zay maka ny tsy amin'ny lalàna zany maka fotsiny amin'izao satria be tsotra ty amintsika zay exemple anankiray zany betsaka ny zavatra azo iarahana miasa miaraka amin'ny fitondra fantatry reo angamba zany hitanao amin'ny afrikana misy plus de 13 milliards d'investissement zany nataon'ny sinoa any Afrika. Saika tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina avokoa moa ireo minisitra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny fantatra dia amin'ny faharoan'ny volana septambra no iverina eto an-tanindrazana ny délégation tarihany Prime Ministre mivady.